Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nanatrika fivorim-be mikasika ny fampitana amin'ny fivavahana mpanoratra malaza iray C.S. Lewis ny anarany. Raha mbola niady hevitra fatratra ny mpivory dia nanontany an'izao savorovorona izao i Lewis. Laza ny mpitaritra raha fa miady hevitra ny amin'ny zava-dehibe nentin'ny fivavahana kristianina teo amin'ny karazam-pinoana izy ireo. Tsotra be ange izany hoy Lewis namaly. Ny fahasoavana nanaiky izany avokoa ny mpizaika rehetra. Ny foto-kevitra milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra dia omena maimaim-poana tsy misy takalony dia mifanohatra amin'ny foronan'ny fon'olombelona. Izany natao hoe fahasoavana, omena maimaim-poana tsy misy takalony. Ny dingana valon'ny bodista, ny fampianarana momba ny karma hindu, ny fitandremana ny fotoam-pivavahana jiosy ary ny fehezan-dralàna silamo dia samy manolotra lalàna azo ho mpakasitrahana avokoa. Fa ny fivavahana kristianina ihany no samy tory fa tsy misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy miakina amin'izay heverina aminy noviana oviana ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra be fahasoavana no ny manome hatrany. Mbola mangataka amin'ny fanomezana iray indray sika androany amin'ity andro anio ity. Fanomezam-pahasoavan'ny fahalalan-tanana angamba. Raha malalaka ny fotsika dia misokatra ho an'Andriamanitra izany rehetra izany. Famonjena ho antsika ny fahasoavana. Izany no voalaza ao amin'ny Titos 2:9-10. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Tsy hosodokany be raharaha ka ny volovarilay no ndeha ho adino ary tsy hosodokany be herehana ka ny araba no tsy atolotra. Araka izany dia manolotra anao ny araba omba mpiraretso ny namanao lantoary misy Joely eto amin'ny fahalolorany ny namana Samma kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ny mahamalagasy mpandala mandrakarivan'ny sotoavina dia tsara raha mbola izany sotoavina izany ihany no horesahana amin'ity anio ity. Dia tsy no izany fa ilay atao hoe fiaraha-miory amin'izay ory sy ny fiaraha-mitondra mavezatra. Ka amin'ity anio ity dia sationana famangina manjo iray no ndeha atolotra anao piaino. Amin'ny karazan-kabary azy moa zany dia misy ny fanatsafana ao anatin'izay famangina manjo izay. Voalohany ary dia tsy maintsy ny mpamangy no teny hoe akory foana izato ianare tompoko. Dia mamaly ny vangina hoe indreto eto ihany izahay tompoko. Mamangy amin'ny fahoriana tompoko hoy ny mpamangy. Dia ny vangina amin'ny teny hoe misaotra indrindra tompoko ho tahen'Andriamanitra. Dia miteny amin'izay ny mpamangy hoe amin'izao fahoriana izay midona aminareo izao ka namoizana ny ava-malala dia tonga eto izahay izay tsy zazakory fa ny namana sy tapaka ihany. Eto dia lana tsiny ireo namana izay tsy tonga satria misy ireo adida manandraikitra izay nitany azy ireo ka tsy azo ny alana ka dia manolotra amin'ny fialan-tsiny ho azy izahay. Raha tonga eto izahay tsy tonga mendrofendro na amoaka ny alahelo fa tonga hitondra ny teny fampinonana sy anatanteraka ny tenin'ny tompo manao hoe miara ory amin'izay ory
ary miara malahelo amin'izay malahelo mifampitondra izay mavesatra. Matsiaro ho toy ny mielo rao mainty sy mitafy lamba tsaona ianareo fianakaviana kehitriny ka maizina ny tany aman-danitra. Efa nataonareo tokoa ny alanenina rehetra nefa izao no zava-misy. Ary manaraka ny olombelona tahaka ny aloka manko ny fahafatesana ka mitoetra miandry azy mivoaka mitsena azy. Ary fialavan-dalana ihany ny ava-malala antsika io fa isika rehetra tsy maintsy andalo izany avokoa. Ary marina fa eto aminareo no misy ny fahoriana sy ny fahafatesana kanefa dia iarahantsika amin'izaka ihany zany ko dia mahereza indrindra tompoko ary mahaiza mionona. Dia mamaly ny vangina. Eny tompoko, mafy tokoa izao fahoriana miaritra aminay izao ka mila tsy ho zaka. Kanefa raha amin'ny maha-olombelona dia tsy zakany fotoko izany fahoriana izany. Nefa ny fanotronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara-mitepo aminay izao dia manamaivana ny fahoriana. Sao tokoa ny tonga amin'ilay fitenenana hoe ny anjaray molalany, ny etanjaray morazaka ary ny fahoriana mitondra maivana. Faly tokoa ny fonay, tsy ny maty akory mahafaly, fa ny fahatsapanay fa tsy irery izahay no mitondra ny fahoriana ko dia misaotra nareo indrindra tompoko ho tahin'Andriamanitra. Dia eto dia miara-miteny ny mpamangy hoe aza misosoka alahelo tsy ny tompoko. Mamaly indray ny vangina misaotra indrindra tompoko. Dia miteny indray ny mpamangy manaraka izany araka ny fomban-drazana izay tsy hita izay naratsy azy fa tsara tokoa ka toizantsika taranaka kehitriny dia indreto izahay manolotra ny variventikely voatsirambon'ny tanana ho solon-dranom-bary tsy masaka ho an'ny velona sy ho solon-tsingan-dandy ampombana amin'ny maty. Kely dia kely tokoa ny vitanay nefa mananteny izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tareham-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no mpanjininareo koa engane tsy ny ratsy toy izao tsony ny fandoavantsika fa ny tsara indray amin'ny manaraka. Dia mamaly indray ny vangina hoe misaotra indrindra tompoko satria tsy nanadino soa ny fanaovana tokoa ianareo. Efa tonga ny tenanareo ny tondra ny teny mamy sy ny teny fampiarezana avy amin'ny soratra masina kanefa tsy nionina tamin'izany ianareo fa mbola tonga izay narahanareo vola mikarena ihany koa izay solon-dranom-bary tsy masaka ho an'ny velona sy ho solon-tsingan-dandy ampombana amin'ny maty koa engane ny paosiny alan'izany mba honeran'Andriamanitra avo zato eny arivo eny tsy manam-pataperana ka dia misaotra indrindra tompoko. Amin'ny famangina dia azo atao tsara ny manisy fitoam-bavaka rehefa vita izay famangina izay. Rehefa vita ny fitoam-bavaka dia afaka mangatantalana amin'izay ny mpamangy ka izao indray ny fiteny rehefa mangatantalana. Raha ny marina tompoko tokony ara-petrapetraka aminareo eto izahay ho fanala fahanginana sy ho famparezana nefa no ny adida manandraikitra izay tsy maintsy efaina dia tsy afaka ny anatanteraka izany izahay fa angatantalana aminareo hitsaitsaika. Ny tenanay nefa no andao fa ny tompo izay tompony balsama manasitrana amin'ny fo maratra rehetra ny fianakaviana noho ny aina tafatsaraka ne anasitrana izany fo maratra izany ka dia hoeto aminareo mandrakariva izany fahasoavan'ny tompo izany. Dia mamaly ny vangina tsy misy tsy ny tompoko ny amin'izany fa dia omendalana ianareo ny eto tokoa adidy ny anekafa andraikitra koa mahavitasoa amin'izay mbola adidy amanandraikitra ho tanterahana dia misaotra indrindra tompoko. Dia mandray tanana ny olona vangina zany ny mpamangy ary mampahery azy amin'ny fiteny hoe aza misosoka alahelo-tsony tompoko na mahereza indrindra tompoko dia mivoaka mandeha tsirairay ampilaminana tsara. Sationany amin'ny famangina manjo ihany
izay natao teo fa anjaranao ny manova na anjaranao manampy na manala izay teny mety tsy nahazatra anao ka nefa azonao atao tsara ihany koa ny miteny amin'izay fomba mahazatra anao ka dia tolo-kevitra ihany iny a fanjarantsika rehetra no manatanteraka azy ka dia zava-dehibe dia aoka tsy hivoana amin'ny tontolo-kevitry ny sotoavina malagasy ny famangina izay atao dia ny atao hoe fiaraha-miory amin'izay ory fiaraha-mitondra ny mavesatra. Faiza miaina mampilamin-tsaina dia izay indray no azona tolotra tamin'ity androany itya ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Manahoana tompoko, ny namanao Stefan Razafiany mbola manoloana anao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao araka ny fotoana mahazatra hifanomezantsika raha teo. Isaoran'Andriamanitra fa noho ny famindrapony sy ny fahasoavany dia mbola samy no tehiriziny ao amin'ny fahavelomana isika. Na manao ahoana na manao ahoana ny mety hoe toe-javatra iaina ny tsirairay sy ny toe-pahasalamana mety andalovany ny sambatan'olona dia mbola samy velona isika noho izay fahasoavany mahagaga izay ary afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Hampitomboina ho an'ny tsirairay mandrak'arivany io fahasoavan'Andriamanitra tsy tratry ny saina io. Fa araka ny mahazatra antsika dia manasanao ampany etretena mba hiaraka iombona amin'izao vavaka izay ho tononona manaraka izao isika ho fanomanana ny fo sy ny saintsika vonina andre sy andray ny teny nomen'ny tompo ho amin'ny andro androany indray. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, rainay mandraka izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manatona anao amin'ny alalan'ny zanaka ao indray tompo, raha andinika ny teninao ary apita ny teninao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra anao ireo fanahy marobe izay efa notaominao sy nomaninao mba handre izany teny izany. Maniry indrindra mba hanaronana anay amin'ny fahamarinan'i Kristy sy ny rano ary aoko fenona ny fanahy izay tsirairay avy. Dia izany fanahy izany no ampanakery ny teninao eo aminay rehetra mba hamoha avy zato eny tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa ho amin'ny fiainana mandrakizay koa. Dia misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao taonjato sy vanim-potoana misy antsika izao izay dradradradraina fa hoe moderna, raha misy zavatra mahasarotiny ny olona indrindra dia ny fahafahany. Ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana milaza izay faharesen-dahatra ny amin'ny toe-javatra iray, ny fahafahana anao sy anatanteraka izay hevitra heverina fa hahasoa ny tena sy ny ankohonana, fahafahana hanompo izay Andriamanitra maharesy lahatra ny tena ihany koa. Raha fitinina dia fahafahana hivelona araka ny foto-kevitra avy ao anaty fa tsy ampiarina avy ety ivelany ho toy ny didy jadona manery anao mba hanao izay tsy sitraky ny tenanao akory. Ho antsika zanak'olombelona nefa ny mety ampididoza eo amin'ny fivelomana io fahafahana io dia ny fiaverana fa ankoatry ny fahafahana fototra hananantsika hisafidy izay tiantsika dia mihevitra isika fa mahaleo tena tanteraka isika eo amin'ny fanatanterahana izay vinavina sy foto-kevitra tiantsika hitondrana ny fiainantsika. Mampididoza izay fiaverana mahaleo tena izay ho hitantsika eo ny toyiny
toy izao no ilazan'ny tenin'Andriamanitra io toerana misy antsika io ao amin'ny bokin'ny Romanina 4:9-10. Romanina 4:9-10. Ny baiboly amin'ny dikateny iombonana na diema no amakiko azy amin'ny anaran'i Jesosy: tsy fantatrareo va fa raha manolo tena mba ho mpanompo hanaiky tompo anankiray ianareo, de tonga mpanompo n'io tompo io, na ny fahotana izay mampirona ao amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona hanao ny marina. Mbola mafisin'ny apôstôly Paoly ihany izany ao amin'ny bokin'ny Koritianina 1:4-5 ny tapany faharoa ihany. Koritianina 1:4-5 ka ny tapany faharoa ihany. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy tompony ny tenanareo ianareo. Izay adikan'ny baiboly diema manao hoe tsy anareo ny tenanareo, izay omentsika ny safiditsika ihany, izany no tompony ny momba antsika rehetra aminy ho avy, na ny fanekenan'Andriamanitra na ny fanohitra amin'izay. Tsy misy ny eo anelanelany ka afaka ny sabaka anao grand écart araka ny fitenin'ny tanora, sady hankasitraka ny hanohy anota mandrakariva no sady hanaika an'Andriamanitra ho tompo sy mpanapaka ny momba ny tena iray manontolo. Noho izany, na ianao mpanompon'ny ota, na ianao mpanompon'Andriamanitra. Azo lazaina ho nofinofy ihany noho izany ny fiaverana fa tompon'ny tena antsika isika, ary mahaleo tena tanteraka ny olona iray, ko dia afaka manao izay rehetra tiany atao izy. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa na ianao tompony izay safidinao na an'Andriamanitra, na ny ota, na Satana ny ao ambadiky ny ota. Ny marina dia izao: mpanompony izay no safidinao hanolorana ny tenanao, hahatanteraka ny sitrapony ianao. Na Andriamanitra izany mba hahatanteraka izay kasainy ho anao, na ny ota izany izay azontsika antsoina koa hoe Satana mba hahatanteraka izay fikendreny ho anao ihany koa. Ireo hery roa ireo ihany no manapaka ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Rehefa nivarotra ny fahafahany tamin'ny Satana ireo razambentsika voalohany, dia i Adama sy Eva izany, tamin'ny safidianany anaraka ny torohevitry Satana, dia izay ny an'Andriamanitra dia lasa andevo izy sy ny taranany, satria efa nifidy ny ala tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy afaka hanana safidy hanao ny tsara intsony, fa dia ny irona hanao izay ratsy mandrakarivo no ao anatiny. Satria rehefa nanolo tena ho an'ny Satana ianao, dia manana fironana foana hanao ny ratsy. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra kosa ianao, araka ny ten'Andriamanitra vakitsika atao amin'ny Romanina, dia omeny fironana hanao ny tsara ianao. Isaorany nefa Andriamanitra fa nasehony fa mahery no i Satana izy, ary nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa na dia mahery tahaky ny fahafatesana aza, ny fankahalany ny fahotana, dia mahery noho ny fahafatesana kosa ny fitiavany ny mpanota. Ary izao no vakitsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:1-5. Apokalipsy 1:1-5, dikateny iombonana na diema no amakiko azy ihany amin'ny anaran'i Jesosy: tia antsika koa i Jesosy Kristy, ka novahany tamin'ny fatoran'ny fahotantsika isika, fony izy na hafoy ny rano. Nanomboka hatreo dia tafaverina indray ny fahafahantsika olombelona hisafidy hanao ny tsara, ka tsy hivelona, tsy misy fiafarany ao amin'ny ota. Koa izay rehetra manaiky ny hisafidy hanao ny tsara, dia omen'Andriamanitra azy ny hery hahazony manatanteraka izay tsara no safidiny hatao, araky ny teny nampitondraina ny mpaminany Ezekela ao amin'ny boky Nosoratany 4:17.
ezekiel toko fahenambitelopolo manao hoe amin'ny anaran' jesosy ny fanahiko mihitsy no apetrako ao anatinareo ka ataoko manaraka ny lalako ianareo ary hitandrana sy anatanteraka ny fitsipiko. dia hoy koa ny apôstôly jaona ao amin'ny bokyny soratany filazantsara amin'ny anaran' jesosy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ary farany ao amin'ny Filipianina 4:13 amin'ny anaran' jesosy fa andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Koa satria olonafaka noho ny finoana ny ran' Jesosy Kristy no nitenenan'Andriamanitra raha niresaka tamin'ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany nahandevo azy tany Egipta izy dia olona afaka misafidy ny anao ny sitrapony na tsy tahaka antsika ihany koa afaka tamin'ny fatorana namatorany Satana antsika noho ny rany Kristy dia tiany ny nampahatsiaro azy ireo izany asa-panafana nataon'izany ao amin'ny Exodus 12:12 manao hoe Exodus 12:12 izaho no Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nahandevo anao. Izany hoe raha dika amin'ny teny hafa dia hoe afaka ianao zao ary azadiny fa izaho no nanafaka anao dia izay vao nanambara ny sitrapony tamin'ny alalan'ny teny folo Andriamanitra na izay atsotsika mahazatra koa hoe didy folo. Tao teteny Andriamanitra manao hoe efa afaka misafidy ianao zao fa tsy andevo intsony ary izany nanafaka anao koa ireto avy ny fomba ahazahoanao manamafy izany fahafana azonao izany mba hasambatra anao amin'ny farany miaraka amiko. Lalàny fahafana raha teo no ilazan'Andriamanitra izay nanome ireo teny folo ireo araka izay nampilazainy any Jakoba ao amin'ny bokin'ny Jakoba 1:5 sy Jakoba ihany koa 2:12 Jakoba 1:5 sy Jakoba ihany 2:12. Tsy manery Andriamanitra ny anaovanao ny sitrapony na dia izy aza ny namerina indray ny fahafahanao fa torohevitra kosa no omeny mba tsy hiverenanao ho andevo ny Satana indray. Petera 1:2 Petera 1:2 amin'ny anaran' Jesosy maneke araky ny maha olonafaka anareo nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa olonafaka ianareo nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina hanaovan-dratsy fa iaina na araky ny mampanompon'Andriamanitra. Koritianina 1:5 fa novidian'Andriamanitra lafo ho fananany ianareo noho izany ampiasa ho anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tenanareo ary eo ka ho feno ny fanahy araky ny voalaza ao amin'ny Efesiana 5:12 fa izay toerany fanahiny ny tompo no hitoerany ny fahafahana. Mampanantena Andriamanitra fa ho sambatra ianao raha misafidy ny anao ny sitrapony araka izay nolazainy ao amin'ny Salamo 1:1 Salamo 1:1 manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy fa ny lalany Jehovah no sitrany, eny ny lalany no saintsainy ny andro manalina. Fa ankoatra izay dia marobe ireo teny fampanantenana omeny raha misafidy ny ampiasa ny fahafahanao anao ny sitrapony ianao toy ny ao amin'ny Deutéronomie 20:17 tsy ovakitsika daholo izay fa azonao vakina any an-trano. Deutéronomie 20:17 noho ny fahateren'ny fotoana dia tsy ovakitsika izy dia ireo teny fikasana ireo koa no entiko manao mandra-piona aminao indray mba ho amin'ny fiaonantsika manaraka dia anao fanandramana ny amin'ny fahafahana miaraka amin'Andriamanitra ianao noho ny fahafana izay naverino anao indray isafidiny anao tsara fa tsy ho andevony otaitso mandra-piona indray to.
mozika Billy. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana voakarin-radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Mamerina indroa manantitrantitra koa manolotra arahaba ao antsika rehetra mbola manaraka ny fandaharana hatrany izay mahakolokolo no manana ny soa izay mahavatra ijinja voka-tsoa. Tena marina izany. Tsy ho be resaka izahay fa ho fanoizantsika ny fandaharana. Misy ny torohevitra mahasoa izay ahafahantsika manatsara ny tany fambolena sy ny vokatra miakatra ary ahafahana misoroka ny aretina izay mpahazo ny voly. Izay indray ary no entina ho anao anio dia manasa anao mpiaino aharitra iaino sy handray izany tsara hatramin'ny farany.
eto indrindra ary ianao raha matora zoely sonirina honore amin'ny mahateknisian'ny fambolena anao amin'ny mahampamboly anao ihany koa. Inona ary izany tompoko no fandaharana nomaninao any mpiaino antsika indray? Fandaharana nomaniko indray zany amin'ity anio ty dia ny fandomana ranontainomby vavy na dia efa voalazako tany aloha ary izy io niaraka tamin'ilay fanafody ara-boajanahary dia tiako zany ny anome azy lalindalina kokoa amin'ity anio ty mba atonga antsika mpamboly rehetra ho vonona tsara zany andray anytoro hevitra tsara mikasika an'izy ity. Tsara mariana aloha zany fa alohan'ny ambolena dia tokony efa ho vonona ity ranontainomby vavy ity satria io zany no zavatra tokony ataontsika mpamboly voalohany indrindra alohan'ny ambolentsika. Ny antony raha ohatra ka efa manana ny vonontsika dia tsy andeha hitady fanafody betsaka loatra itsony zany hoentina miady amin'ireo bibikely na ny aretina eo amin'ny volontsika. Aza mieritreritra ny amboly mihitsy aloha raha tsy efa manana an'ity ranona tainomby vavy efa nolona ity. Ny fitaovana ilaina amin'ity ranona tainomby vavy ity zany dia ireto avy: maka daba misy sarony ianao mahazaka rano 9 litatra, dia maka vovoka tainomby vavy, dia maka rano 10 litatra, dia maka laona anankiray miaraka amin'ny fanoto, dia hazo lava 70 centimetatra. Averiko zany daba misy sarony mahazaka rano 9 litatra, vovoka tainomby vavy izay ny azahoana ny vovoka tainomby vavy io zany maka tainomby mainitsika, atao maina tsara zany dia totoina amin'ny laona, dia ilay vovoka iny no afatra amin'ny kapoaka, dia misy 9 kapoaka zany no ilaitsika amin'io rano 10 litatra io. Dia mazava ho azy moa zany fa ny laona sy ny fanoto no hitotoana azy dia ny hazo lava 70 centimetatra indray tokony eo amin'ny taoko fafy eo zany ny habeany angaroantsika azy ny hazo lava 70 centimetatra iny. Rehefa voavory ny fitaovana rehetra dia alaina le tainomby vavy maina iny dia totoina ho lasa vovoka tanteraka. Sovanina tsara mba lemalemy zany no ampiasaintsika, dia arotsaka ao anaty daba misy rano 10 litatra, dia afangaro tsara, saronana tsara ary atao mahazo masoandro mba hanafaingana amin'ny fahamasahany. Ka rehefa mangaro azy sika dia eo amin'ny 10 minitra eo zany no angaroana azy dia tsy ahodikodina miverimberina fa rehefa nanodina nakany amin'ny akavia ianao dia atao amin'ny akavia hatramin'ny farana zany le izy, mba tsy hitorina zany fa ohatra n'ireny manao paty ireny zany tsika patona mofo ireny dia tsy averimberina fa rehefa makany amin'ny akavia dia amin'ny akavia, makany amin'ny akavanana ianao nanodina azy dia ataonao amin'ny akavanana. Dia ohatran'izay no atao aminy isaky ny 2 andro, arona isaky ny 2 andro dia saronana tsara dia atao amin'ny talaky ny masoandro, zany hoe eo tokotany amin'ilay masoandro be iny zany no ametrahantsika azy fa saronana plastika mainty izy dia fatorana tsara ny vavany. Raha ohatra moka tsy mahita plastika mainty zany tsika dia raha misarona ilay daba dia tsy maninona ihany koa fa aleo ho azony masoandro tsara zany mba ho matoy tsara zany ny fahamasahany. Dia ao anatin'ny 12 andro no anaovana an'izay fangarona sy fanamboarana anazy zay. Arona ilay izy dia rehefa atao miakavanana dia atao miakavanana foana na hoe miakavia foana, dia nefa ilay izy atao isaky ny 2 andro dia izay ilay fangarona azy zay ve tazomina foana mandrapatapitra ilay fandomana azy hoe anakavanana foana zany izy, sa hoe afaka 2 andro indray dia ataoko makany akavia foana, tsy mampaninona ve izay? Tadidinao tsara zany izay nangaroanao azy tamin'ny voalohany hoe ny akavia dia miakavia, rehefa ny akavanana dia amin'ny akavanana. Misy antony zany iny eo amin'ilay fahamasahan'ilay ranontainomby. Noho izany dia tsy avadibadika itsika fa lasa mitorina zany ilay izy raha ohatra ka avadibadika ny fomba fanaovana anazy. Misy heriny betsaka izy zany
eo amin'ny fahamasahany ohatratsika rehefa manao mofo ihany zany dia lasa mivadika le paty rehefa aveo rehefa ohatra ka avadibaditsika amin'ny fomba fanaovana an'le paty. Ya, dia le nteneninao teo tompoko le hoe atao mahazo masoandro foana. Raha sanatria zany amin'ny toerana tsy dia misy masoandro dia inona no atao? Mila fanana izy zany raha ny marina izay zany no tena tokony ho izy kanefa ny tsara zany amin'ny andro mafana zany tsika ny tena manao an'ity ranona tainombyvavy milona ity dia atao betsaka izy mba tsy hahatonga tsika hoe tsy anana rehefa amin'le avy orambe ireny. Raha ohatra zany hoe amin'ny andro ririnina zany dia tsy mety fanamboarana azy ity? Mety fa somary maharitraritra izy amin'io vao tena mahazo an'le fahamasahantsika. Dia amin'ny atoandro io zany mila masoandro rehefa amin'ny alina indray ve izy tompoko misy toerana hafa tokony hametrahana azy? Le masoandro amin'ny atoandro io zany no tena tsara hametrahana azy eny an-tokotany fa amin'ny alina izy dia avintsika ampidirina ao an-trano fa aza adinoina fotsiny mamoaka azy zany eo alatrano rehefa maraina ny andro moa raha ohatra toerana milamina moa zany no misy atsika dia tsy maninona izy eo foana. Ary raha ozy izy le olona hoe andeha ataoko eny akaikin'ny afo le izy raha tsisy masoandro mety ve? Tsy dia mbola nanao an'izay fa nandraman'izay loatra zany fa ao an-trano fotsiny zany izy dia efa azo atao ihany koa. Fa izy zany dia mila misarona tsara na saromanao plastika mainty izy zany na le sarona daba tsara iny zany no saronao azy eo. Dia nilazainao teo ary tompoko hoe alona mandritra ny 5 andro le izy dia tapohana rano 3 litatra izay vao ampiasaina. Izany hoe le izy manontolo io mihitsy zany ny tapohana rano 3 litatra rehefa ampiasa azy. Izay mihitsy tapohana rano 3 litatra izay izy vao azontsika ampiasaina. Kanefany mbola misy fomba fampiasana anazy karazany 3 ihany koa zany ty ranona tainombyvavy ity. Voalohany indrindra fanampin-jezika zany izy io. Azo atao fanampin-jezika izy fa mahatsara endrika ny volo zany ny fanapohantsika ranona tainomby eny amin'ny volontsika eny. Dia faharoa miaro ny voly amin'ny aretina ihany koa izy. Fahatelo afaka hitsaboantsika aretina izy zany raha ohatra sanatria misy aretina zany ny volontsika. Ny rariana moa dia mba tsy isiany ny aretina tsy isiany biby fa mba ho volo salama zany ny volontsika rehefa maharaka n'ireo teknika mpambolena melohan'ny fambolena reny tsika. Izy ity ve tompoko azo tehirizina rehefa vita? Azo tehirizina tsara mihitsy io rano tainombyvavy io. Kanefany aoka mba tsy oatra ny 3 volana zany ny hitehirizantsika anazy. Nilazainao teo misy fomba 3 azo ampiasaina azy dia ahoana re tompoko ny fomba fampiasana azy? Raha atao fanampin-jezika izy dia rehefa mamindra zanak'anana tsika aloha voalohany dia atsoboka ao anaty ranona tainomby zavatra ho afindratsika mba azo aina tsara. Dia raha voafeno herinandro na amindrahana azy dia tondrahana rano tainomby isan-kerinandro ny voly ka ny fomba fampiasana an'ilay rano tainomby dia toy izao manaraka izao. Mamatra rano tainomby 2 litatra ianao dia tapohanao rano 2 lazoara sahabo 5 litatra io. Dia io netondraka ny toromboly 2 metatra sy 10 metatra. 2 metatra ny sakany zany dia 10 metatra ny alavany. Io ny rano 2 arrosoir iny zany dia izay ihany ny vitany fa tsy afaka hoe ataontsika mihoatra an'izay. Indray ara zany raha ohatra ka tsy hainao tsara ny mandrindra n'ilay fanorahana aoka zany le lazoarantsika mba ho le kely tsiriry ireny no anaovana anazy dia masehaka ny 2 metatra sy 10 metatra io ny alavan'ny toromboly no anaovantsika azy. Dia inona ihany koa no atao manaraka? Miaro ny voly amin'ny aretina indray izy toy ny mandavenina amin'ny ravina tongolo. Rehefa karaza tongolo zany dia halan'ity mandavenina ity manko ka miaro ny voly amin'ny mandavenina izy zany. Dia ny maty fotsy amin'ny vary, dia ny lagaly amin'ny ovy sy ny voatabia. Dia ny fomba fanaovana azy dia ohatran'ilay teo aloha ihany. Rano tainomby 2 litatra dia tapohana rano madio 5 litatra dia atondraka eo amin'ilay toromboly ihany koa.
Ary ny fahatelo ndray a raha hitsaboana aretina izy dia misy fanampiny zany a fa tsy vitan'ilay ranotain'omby sy rano fotsiny. Ny fanampiny ampitsika amin'io a dia na ravitaretra zany a na lavenina. Ka raha ravitaretra zany ny ampiasaintsika dia maka ravitaretra 5 lehibe tsika. Dia rehefa azo io ravitaretra 5 lehibe io a dia totoina malemy tsara la ravitaretra, totoina amin'laona zany a. Dia zay rano azontsika amin'io ravitaretra 5 lehibe io a, zany hoe ny azahoana anazy aloha dia kapakapaina madinika kely izy zany a mba hanafaingana an'ilay fahazahoana an'ilay ranony. Dia rehefa voakapa madinika izy a dia totonao amin'izay eo amin'ny laona eo. Dia zay rano azonao ao zany a no afangaronao a amin'ilay ranotain'omby vavy 10 litatra. Dia iny a no fafintsika amin'ny voly amin'izay. Dia raha lavenina indray zany no ataontsika dia le ranotain'omby 10 litatra ampitsika lavenina patana 4 sotro lehibe. Dia iny a no fafintsika eo amin'ilay toromboly zany a rehefa avy eo a. Ka isan-kerinandro zany ny anaovana azy a miandra-pialan'ny aretina. Dia le izany tompoko tsy tapoana rano ohatran'le tery aloha zany raha vao atao fanafody. Raha vao atao fanafody izy a dia ny fomba fanaovana azy zany a dia maka ranotain'omby 2 litatra foana ianao. Fa tapohana rano 5 litatra ohatran'le natao tamin'ny fanampin-tsezika ihany a, fa miampy a an'ilay ravitaretra zany a na lavenina. Misy fanamariana hafa ihany koa hoe tompoko omenao amin'izay le fampiasana an'ity ranona tain'omby vavy ity. Raha atao fanampin-tsezika izy a dia isaky ny tapa-bolana zany a no anaovantsika n'io fanampin-tsezika io. Na miaro ny voly amin'ny aretintsika dia isa tapa-bolana ihany koa zany no atao. Fa raha hitsaboana aretina kosa izy zany a dia isan-kerinandro tsy maintsy atao ny famafazana. Rehefa anao fanafody zany tsika, ataontsika hoe fanafody ihany zany le ranona tain'omby vavy, dia manondraka aloha tsika zany a. Dia rehefa vita ny tondraka mahazatra isan'andro a dia izay tsika vao manao an'ity fanorahana ranona tain'omby vavy ity. Ny antony dia raha manondraka tsika dia ny fotoboly ny tondrahantsika. Fa raha manao an'ity ranona tain'omby vavy ity kosa tsika dia na ny raviny a na eny amin'izay misy an'ilay marary zany a no atondrakitsika azy. Aka ohatra tsika zao hoe mamboly tongolo dia ilay ravina tongolo iny no asitsika n'ity ranona tain'omby vavy ity a, satria matetika vao amin'ny mandavenina zany ny ravina tongolo. Dia ohatra indray ny vary dia eny amin'ilay voambary iny zany a na ny ravim-bary ihany koa zany no ataontsika ilay ranona tain'omby. Dia ny ovy sy ny voatabia indray a dia eny amin'ny tahony a sy ny raviny a na ny voany ihany koa zany a no afaka asitsika amin'ny ranona tain'omby vavy io. Dia tsy mifidy volo mihitsy zany izy ity ve tompoko, fa rehefa mety fambolena dia azo ampiasaina amin'ity ranona tain'omby vavy ity daholo. Tsy mifidy volo izy fa rehefa fambolena izay ataonao zany a dia afaka asianao azy daholo na dia somary ohatrany hoe nisy volony singaniko ihany ara zany teo dia tsy voafetra hoe ho an'ireo volo ireo ihany zany ny ampiasana azy, fa rehefa volo rehetra dia afaka asitsika azy a, fa manome endrika tsara ny volo izy zany a amin'ny volo sasany izay tsy voalazako teo. Inona zany tompoko no afatra azonao apetraka amin'ny mpiaino a mikasika an'ity fanafody voajanahary nentinao amin'ny mpiaino ity indray? Tsara ho tadiditsika zany fa ity fandomana ranona tain'omby vavy ity zany dia tokony ho hita mandrakariva ao amin'ny mpamboly tsirairay avy. Ny antony a dia io zany ny fanefitra voalohany indrindra tokony hananantsika raha vao amikasika ny ambolitsika. Raha vao mieritreritra ny ambolitsika zany a dia io atao voalohany a, manarakaraka an'io a dia ny fanamboarana komposta zany. Misaotra tompoko. Vita ny tsapamokatra. Mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alona ka ny taninao. Ho voaro amin'ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efakotra.
hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasao ary ny zezika mailaka e. Dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoa ary ny laharany telefonina 032 02 397 05 034 02 397 05. Tena miaiky ny atsaran'ny fambolena taondry zanamanana mihitsy ary velo ka. Fa ahoana? Ndana nge mba jere kely ny tanimbolindry zareo e. Otolagaga ianao. Zay indray George. Ianao ty tena mitolagaga amin'ny zavatra tsy misy dikany ka. Mariny, fambolena avoka atao amin'ny tolagaga. Ie, tsy tanao mantsy ny filen'ny deniko ny anandrasana mananao a. Ka hoy ianao hoe hoy. Si, anana ny aran'ambolena tamin'ny etsiko ka ho samy hafa hoany. Sady samina nisy zezika, samina nisy odi-biby. Zay indrindra. Ny antsika jereo ao an-tanimboly eo ringitra kely daholy. Ny andry zareo mileny deniko maintso tsara ery. Alefa ho jereko any mihitsy raha rive, sady mba haka kely koa ataontsika loka. Dia ho hita koa zany anana mampitolagaga andrazoro zany. Fangany anana ihany, jereo koa ny ovy, ny voatabia sy ny tongolon'ny olona rehefa ho any ihany ianao. Iendre razoro zao. Inona dia tsy mampiteniteny andravelo? Marary sa... Tsy marary fa lasa saina e. Fa inona mahalasa sainanao e? Lany angano vary sa... Tena marina voalazanao rizorza. Tena ringitra kely marina ny fambolena ataontsika amin'ny tamin'ny endry zanamanana. So dia mba... Tsy nasiaka zezika indray hoe? Tsy zany mihitsy re tiako ambara fa... Fa ahoana? So dia mba nandefasandry zareo biby kely kosa ary ny fambolena nataontsika. Ry zareo reo mantsy tia mifanina an'izay. Fenao ve adala ary velo raha misy ny antra olona indrindra sy tsara fanahy ry zanamanana menakavy, kiny ny telazainao? Izany mahalalako. Tsisy an'izany, fa mety ny zezika nataoko ny tsy ampifatra na sendra ny karazan-dratsy aho tamin'ilay nividy iny. Za kosa aloha dia tsy mino an'izany. Io foana nefa zavatra natao teto hatramin'izay. Misy zavatra hafahafa mihitsy eo ambadiko izao mariny. Rehefa tsy mahita amin'ny maso dia akombono ny vava sao dia ahitan-doza raha velo malalako na nihinana n'ity ana n'ity aza atao ampitahotrako. Rehefa tsinana ianao aleo fa hoaniko fa ataovy bebe menaka fotsiny dia izay azonao. Ory velo velo aiza ianao e? Aty aty ambony. Ohatray za mitonantonana ry an-dakozia ary ka izy manjaitra aty ambony. Fa misy inona aloha dia miantsoantso mafy toy izao ianao e? Misy vaovao ratsy angasa? Hitanao zany? Inona? Aza mba mitsaratsara olona aho rehefa tsy mahita fa mahamenatra. Tsy azoko. Inona ny tianao ambara fa aza be safary eo George? Ny amin'ilay resaka nampifamaly antsika roa indray mandery e. Le hoe fambolena mampitolagaga e. Nenao koa zavatra efa lasa zany, mbola tsy hivona foana ovainy resaka ka. Ka ianao ia aloha e. Iny? Ny fanena ho azy zanamanana teo mpanindrahananana. Nijereko misy ranon-javatra hafahafa zay andrahan'ny volony. Tsy naharitra fa nanontany avy. Izay nenao, tsy efa miteny aho Aza tapahanao aloha ny teniko e. Rehefa nanontany dia nilazany fa ranona tainomby vavy io no andrahana io. Dia atao inona amin'ny volony George zany Atao fanampin-jezika hono sady miaro ny voly amin'ny aretina. Anga? Dia tsy nanontanianao azy ny fomba fikarakarana an'izany? Anga mila nanontaniana fa tonga dia nilazainy e. Zange ho ano ilazako aminao hoe
tsara fanahy reo olona reo e. Endre dia ahoana aloha le fanamboarana n'le fanampinjesika e. Eno tsara ray. Mila daba misy sarony a mahazaka rano eo amin'ny 40 litatra eo. Dia vovoka tainomby vavy a 40 kapoaka. Hitanao zay? Rano a 10 litatra. Ary lona sy hazo lava tokony 70 centimetatra eo. Zay zany ny fitaovana ilaina raha azoko tsara. Dia ahoana ny fanamboarana azy George? Maka tainomby vavy maina ianao a. Dia totoina iny a ho lasa vovoka tanteraka. Rehefa vita zay dia sy vanina alemy tsara dia iny no angalana an'le 40 kapoaka. Zany hoe vovoka tainomby vavy 40 kapoaka zany? Dia atao ahoana? Arotsaka ao amin'le daba izay efa misy rano 10 litatra e. Dia afangaro tsara, saronana avy eo dia atao mahazo masoandro tsara mba hanafaingan'ny fahamasan'le zezika e. Dia tsy arona tsony ve mandra-pahamasany? Dia afriana vao masaka George hony a? Arona le izy ka. Isaky ny 2 andro dia arona foana azonao. Fa alona mandritra ny 15 andro. Milona 15 andro zany ny tainomby vavy dia masaka. Dia ahoana ny fampiasana azy rehefa masaka George? Mamatra ranona tainomby vavy 2 litatra ianao dia tapohana rano eo amin'ny 2 lasoara eo e. Zany hoe sahabo 5 litatra re zany e. Dia iny ny andrahana an'le tanimboly eo amin'ny 2 metatra ny sakany dia 10 metatra ny halavan'le tanimboly. Zay zany izy raha atao fanampinjezika io. Zay mihitsy. Fa zao tapohana rano 3 litatra aloha le voavy lomana nandritry ny 15 andro iny. Azonao? Zay vao ampiasaina amin'ny fanomanana fanampinjezika io. Azonao? Rehefa milona 15 andro zany dia tapohana rano 3 litatra zay vao ampiasaina amin'izay ilana azy. Zay mihitsy. Azonao tsara le izy. Dia ireo zany ny zezika sy fanafody ampiasaindry zanamanana amin'ireo fambolena ataon'ireo. Ireo dia ireo tokoa. Jereo fambolena ataony. Tsy mahafinaritra ery? Tena mahafinaritra aloha e. So fianatra tiry George fa andao mba ampiasaina fa tombotsobe sady tsy mandany vola. Fa ngatsy tonga dia andehanao fampiarana e. Sa tsy zany? Andao mihitsy. Andeha hisaotrandra zanamanana aloha fa tena zava-dehibe izao torohevitra nomeny izao ka marina moa. Fampiasana ranona tainomby vavy nalona nandritry ny 15 andro. Zay zany no vahaolana ho antsika anatsarana ny fambolena sy adiana amin'ny aretina mpahazo ny voly. Dia mahasotomanao fampiarana. Andriamanitra ny hitahanao sy ny asanao. Fanjaniana Raoly Arsonina natotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto. Tompona andraikitra Elion Andremitansoa. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miarabanao no namanao kalemandretsikivy sady manasanao hiaran-dalina ny tenin'Andriamanitra mandritra ny minitra vitsivitsy. Ny lohatenin'ny fianarantsika io dia manao hoe fanasan'Andriamanitra. Nanahoana ny ainan'ny zanak'Israely ny toe-javatra teo amin'ny tendrombohitra Sinay izay nanomezana ny didy 10 araka ny tantaran'ny Hebreo azy indray ao amin'ny toko 12:17 ka hatramin'ny 1:20. Andiovaka itsika ireo andinireo. Hebreo toko 12:17 ka hatramin'ny 1:20.
fa ianareo tsy mby eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehetra afo dia eo amin'ny famaintisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny faneniny trompetra ary ny feon'ny teny ka izay nandre izany dia nangataka tsy asiany teny intsony izy fa tsy toa ny ilay nandidiana hoe ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia hotoraham-bato izany ary satria loza indrindra ny fahitana dia hoy Mosesy matahotra loatra sy mangovotra indrindra raha ny antson'ny Israely hiala tao Egipta Andriamanitra dia nianorina fifandraisana manokana sy ety amin'izy ireo no fikasana hoy izy ianareo fa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary nampakanesako anareo ho aty amiko. Exodosy 17:7-8. Efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy ireo toromarika nylaina ho fanomanana ny vahoaka eo aminy. Nila nanamasina ny tenany aloha izy ireo. Maty avokoa izay rehetra tsy vita fiomanana niakatra teo potitry ny tendrombohitra. Kanefa rehefa nanomany tena nandritra ny 2 andro kosa ny olona, raha manao feo lava reny ny anjomara amin'ny andro 7 dia nanome toromarika ny vahoaka Andriamanitra mba hiakatra ao amin'ny tendrombohitra. Exodosy 17:7-8. Tian'Andriamanitra ny iainan'izy ireo ny fanandraman'ny Mosesy sy ireo lehibe ny zanak'Israely rehefa niakatra teo tendrombohitra izy ireo ka nahita an'Andriamanitra ary nihinana sy nisotro teo anatrehany. Exodosy 4:7-10. Taty aoriana dia niaiky ny vahoaka fa efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy ireo ary koa ny tompo dia afaka niteny taminy kanefa velona ihany izy ireo. Deutéronomie 5:17. Nisy fotoana nefa nahakely finoana azy ireo. Nanazava Mosesy hoe natahotra noho ny fahitana ny afo ianareo ka tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra. Deutéronomie 5:17. Koa nangataka ny Mosesy ny vahoaka mba ho mpanalalana azy ireo. Deutéronomie 5:14-15. Nampiseho ny fahamasinany teo tendrombohitra Sinay Andriamanitra mba hampianatra ny vahoaka atahotra azy sy hanaja azy. Araka ny ambaran'ny andininy maro ao amin'ny Baiboly dia mitondra ho amin'ny fiainana, manome fahendrena ary voninahitra ny fatahorana an'i Jehova ary koa mampafantatra ny olona fa izy dia mamindra fo sy miantra. Rehefa naniry ny anatonan'ny Israely azy Andriamanitra dia natahotra izy ireo ka nangataka ny Mosesy mba ho mpanalalana ho azy. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo ny filazalazana momba ny tranga tao Sinay dia manarakaraka indrindra ny fampatsiahivan'ny Mosesy ny vahoaka ny amin'ny akely ny finoana sy ny fiemorany tamin'ny nanamboarany omby lahy kely volamena ary ny fatahorany iaona amin'Andriamanitra noho ny fahotany. Tsy tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny vahoaka ny fietsika nasehon'izy ireo fa vokatry ny tsy finoan'izy ireo izany. Noho ny amin'i Jesosy dia tsy tokony hatahotra ny anatona an'Andriamanitra isika, nefa koa tsy tokony ho sahasaha foana anao izany miaraka amin'ny fahotana mbola akamamina. Oka tsy adiny fa sady raintsika Andriamanitra no mpanjakantsika ihany koa. Mifarin'eto ny fiarantsika mianatra androany, mbola asaina ianao anaraka ny toyny, niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.